Haraka ny vaovao izay hita tamin'ny rindriny dokadokany Ambohimanga kely moa dia nisy olona nanaovana ombay mitady kinanjo anefa faty no hita rehefa aveo. Hita faty tetsy Ambohimalaza ny Vatamangatsika any zazavavy kely izay monina any Saharavo Ambohimahitsy izay nanaovany fianakaviany ombay mitady ny Alahady lasa teo. Iray andro nanaovana fikarohana azy ireo ny fianakaviana ka ny faty ny sisa no hitan'izy ireo. Mampalahelo ity zavantranga ity fa atao ahoana moa fa izay ny zava-misy tsy misy teny azo lazaina afatsy ny hoe mahereza rehava malala. Manana zavatra maro izay hozaraina sy ho lazaina moa isika ato anatin'ity video ity fa milohany hiresantsika izany zava-drehetra izany dia mbola toy ny mahazatra foana abonné ny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video indrindra azadiny foana ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Voalaza tao amin'ny loharanom-baovao ny Real TV Madagascar moa ny mikasika ny firehetany tsenany Sabotsy ny Antsirabe izay court-circuit no niteraka ny firehetana. Mpivarotra nampiasa robot ka niteraka court-circuit no nahatonga ny firehetany tsenany Sabotsy ny Antsirabe hoy ireo mpivarotra tao an-toerana. Vetivety dia nihitatra ny afo ny tsena raha temo mifanakaiky ary nahagatra ora maromaro vao maty ny afo. Manoloana n'izany moa dia mangataka ny mba hijereny tompony andraikitra azy ireo mpivarotra noho ny fatiantoka be loatra nahazo azy ireo vokatry ny fahamaizana. Mbola tao Antsirabe ihany moa dia ny andro omaly nilaza ireo mpivarotra fa mila vahaolana aingana izahay. Nilanja sora-baventy ireo mpivarotra mahitsena tao Antsirabe ny andro omaly ary nilaza izy ireo ny hoe teto izahay no lavo, eto izahay no miarina. Manoloana ity firehetana ity moa dia tombanana amina miliara maro ny fatiantoka vokatry ny fahamaizan-tsenany Sabotsy ny Antsirabe. Ary efa voalazantsika tato ny andro omaly moa ny hoe ankilany eo amin'ny arabe manoloana ny tsena no nasaina nivarotra ireo mbola nanana entana tsy may mandrapahita vahaolana sy mandrapahafitany tsena. Ny zavatra izay horesantsika manaraka moa dia ny zavantranga ny androany maraina izay inoko fa betsaka ny olona izay naheno azy raha olona tsy natory maraina. Ny androandroany moa dia nisy horohoron-tany izay nahagitra 2 segondra. Lazaina eto moa fa dia nihovitra nandritra ny 2 segondra teo no eo ny fagitra sasany tao Antananarivo sy ny manodidina ny androany maraina tokony tamin'ny 4 ora sy 15 minitra. Io horohoron-tany izay niseho tamin'ny andro ny androany maraina io moa dia horohoron-tany tombanana ho 4.2 eo amin'ny Magdrefy ny Richer. Tany amin'ny 4 kilometatra miala ny Ambohitrolo Mahitsy Manjakandrina no nisy ny foibeny epicentre raha araka ny loharanom-baovao izay voaangona. Ny manaraka izay horesantsika ihany koa dia hilaza ny mikasika baka tao Betroka. Raha araka ny loharanom-baovao izay nosoratany Théophile Norbert moa dia mpianatra 7 saika hanao hosoka kanefa dia mbola nandeferana. Fisavana natao teo ivelan'ny efitrano nanaovana fanadinana no nahatratrarana ireto mpianatra miisa 7 izay saika hanao hosoka nandritra ny taranja matematika. Ny fanaovany izy ireo izany hosoka izany raha araka ny voasoratra tao anatin'ny loharanom-baovao moa dia nosoratany izy ireo tao anatin'ny hosy machine calculatrice ny formule izay ho ampiasaina mandritra ny adina hatao ka izao tratra izao. Ny iray tamin'izy ireo kosa dia nahatratrarana finday. Rehefa nahitana ireto trangana hosoka izay saika ho atao ireto moa izy ireo dia nomena fampitandremana aveo dia namindrana fo izy ireo ka nampidirina sy afaka nanohon'ny fanadinana indray. Izany moa ny zavanisy tany Betroka ny mikasika ny baccalauréat any Betroka mpianatra 7 saika hanao hosoka nefa dia mbola nomena fandeferana. Fa ny nalaza tany ivelany kosa dia gadra iray andro no saika azony ilay polisy namon'olona. Nandritra ny fitsarana ilay polisy nitifitra any Taylor tao an-tranony tany Etazonia dia nangataka ny ministeran'ny fitsarana federal mba ho sazina iray andro amponja ity polisy ity.
Namoaka didy anefa ny tribonaly fa 13 volana Antranomaizina ny sazy azony ilay polisy. Nilaza ny fitsarana fa tsy maharesy lahatra io fangatahan'ny fitsarana federala io. Ny fianakaviany ny aramboina kosa nilaza fa manamevana ny zava-mitranga izany sazy iray andro nangatahana izany. Marina fa tamin'ny taona 24 dia niditra ankeriny ny tranon'ny Taylor ny polisy any Louisville any Etazonia izay nieritreritra hanao fanatrarana mpanao trafika na zava-mahadomelina. Neveriny vadiny Taylor fa mpangalatra izy ireo ka nitifitra tamin'ny basy izy ary nivalian'ny polisy tamina tifitra vararaka. Io tifitra vararaka izay nataon'ny polisy io moa dia voa imbalo any Taylor ary maty tsy tradrano izy rehefa aveo. 5 taona taty aorina izany vao voasazy ity polisy ity ary izy irery no nizaka ny heloka rehetra na dia nisy polisy hafa niara-niditra taminy aza tao amin'ny ilay trano. Manoloana izany akta izay nataon'ny polisy namon'olona izany moa dia namoaka didy ny tribunal fa 13 volana Antranomaizina ny sazy azony ilay polisy na dia nangataka aza ny ministeran'ny fitsarana federaly ny mba ho saziana iray andro amponja Antranomaizina ity polisy izay namon'olona ity. Zany moa ny zavanisy tany Etazonia koa dia zareo kely aminareo izany zavanitranga izany. Ivadika kely indray eny amin'iny renivohitra ny fakitra Sofia iny isika tipiay Antsohihy feno 12 taona fitsarana aradrariny marina manakaiky ny vahoaka ary tsy mitanila no tarigetrany izy ireo. 12 Jolay 12 12 Jolay 12 mazava fa feno 12 taona ny fitsarana ambaratonga voalohany Antsohihy. Mpitsara maro no efa nifandimby ny asa tao ary tombony ho an'ny vahoaka ifotony ny fisiany izay mifototra amin'ny fampanajana ny zon'olona tsirairay ary famaizana sy ny fananarana na fanarenana ireo mandika lalàna ho fandaminana ny fiarahamonina. Nisy ny vavahady nisokatra ho an'olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany izay fotoana nafanana ny tany sy nangataka fanazavana misimisy kokoa momba ny fitsarana. Nisy ihany koa ny atrikasa izay nafahana nanazava sy nanontany momba ny aditany sy ny fananantany izay natao tao amin'ny Maison des Élus ny andro ny 12 Jolay 12 izay tamin'ny 3 ora tolakandro. Io vavahady nisokatra io moa sy ny atrikasa nafahana nanazava io dia nanasana ny olom-pirenena rehetra. Tompona andraikitra maro no tonga nanotrina izany lanonana izany sy ny solon-tena avy ao amin'ny ministera de la justice Madagasikara. Tazana ihany koa ny governoran'ny fakitra Sofia sy ireo tompona andraikitra ara-panjakana ifotony. Ny hamarana antsika tanteraka ity video ity moa dia hizara ny sarin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy Henriety sy ny sarin'ny filohany anterimerando Generaly Richard Ravalomanana. Ireto sary hitantsika ireto moa dia sary tany Chine tamin'ny fitsidihana any ilay orinasa goavana izay antsoina hoe Xiaomi. Tsikitsiky foana isanandro no hita amin'ity andriambavilanitra ity fa tsy mba ahitana tarehy maloka izany. Eo anilan'izany ihany koa tsy mba ahitana fankahalana fa fitiavan-tanindrazana foana no hita amin'ity Generaly Richard Ravalomanana ity. Nofinofy angambany ahitana fifanjevona na hoe fankahalana tanindrazana ao aminy. Zay koa moa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Tsala venay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.